Miarabanao sy ny ankonanao manaraka ity fandaharana manokana ity izay ifampitondrana am-bavaka. Ankehitriny isika dia manana antom-bavaka roa lehibe, koa manasa anao hiaraka iombom-bavaka amin'ity anio ity hivavaka isika. Tompo Andriamanitray, Andriamanitra rainay, Andriamanitra tianay ianao. Andriamanitro, metiza hamindra fo ary hamela ny elokay tsiraray avy. Ankehitriny ao anatin'izao fotoana manokana izao dia mangataka aminao ny mpanomponao dia ny ranabavy antry ny aina izany. Ianao anie hamindra fo manokana aminy ary hamela ny elony ka ahatonga azy ahatsapa ny fitiavanao hatrany. Mangataka vavaka ihany koa izy amin'ity anio ity ny mba hanana ny fiainana tia vavaka hatrany ohatra ny tany amin'ny voalohany, ary hanana ny fanandramana tsara hatrany hiarana aminao. Ianao ny omba sy hiaro azy ary aneo ny fitiavanao eo amin'ny fiainana isan'andro isan'andro. Ankehitriny ihany koa dia mitondram-bavaka manokana izahay ho an'ny zanakao dia ny rahalahy Marika izany. Ray eo hiatrika fanadinana izy amin'ny valomaso ho avy izao. Ianao ny hameny fanahy fitadidiana ka hiditra an-tsehatra ao anatin'izany fanadinana izany ianao. Ka ny azonay antoka dia hivoaka mpandresy sy ahomby izany zanakao izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, amen.